Andro lehibe sy manandanja manamarika nydingana lehibe irosona ao anatin'ny fiarahamonina miorina amin'ny fanajana lalam-panorenana ny androndroany raha ny voalaza ny filohan'ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana na ny CES nandritra ny lahateny izay natao ny maraina teo. Andro lehibe sy manandanja ho an'ny firenena manontolo fotoanandroany. Andro manandanja satria manamarika dingana lehibe ho forosoana anatin'ny fiarahamonina miorina mifanajana ny lalam-panorenana. Izany no takiny ny fananganana fanjakana tena tandanana ary ny fandraisany maro anisy anjara tamin'ny fifidianana teto Madagasikara dia maneho ihany koa ny etaentan'ny vahoaka izay mitady filaminana eo anivony sehatra mampiatra marina ny fepetra demokratika. Ny arahany solitenany vonona n'antoko politika nanaiky ireo masony vahoaka malagasy sy ny fikambanam-be resam-pirenena ny anatanterahana fifidianana mangarahara sy madio manaja ny fenitra resam-pirenena sy ny zofototro ny tsirairay. Izany dia voarakitra mazava ao anatin'ny tombotsotra entina mivoaka ny krizy eto Madagasikara. Rehefa manao ny asa ny fitsarana dia mikaroka hatrany ny fanapahan-kevitra iraisana ka izany dia tsy miankina amin'ny sokajy na voina politika na nendriny tsirairay. Ny any mibaiko ny fanapahan-kevitra eo anivony fitsarana manokana momba ny misahana fifidianana dia ny fampiarana lalam-panorenana sy ny lalàna samihafa mifehy ny fifidianana. Mareny etono fa ny andraikitra fototra hialosoloan'ny fitsarana dia ny fiarovana ny zonim-pifidy sy ny fitandremana ny fitoviana eo amin'ny samy kandida. Ho any ireo matoa heritra janary mampianina izay ilana filoham-pirenena amin'ny repoblika fahaefatra kosa mino izahay fa tena filohan'ny malagasy tsy vakovory tokoa ianao. Mino izahay fa tena filohan'ny malagasy tsy vakovory tokoa ianao. Hitsinjo marina ny tombotsoan'ny be sy ny maro. Hitandro mandrakariva ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany, hanaja sy hampanaja isanandro ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona ny feo ny firenena. Handidy sy hanapaka anatin'ny fahamarinana ny ianao ary hanao izay hampanosa hatrany ny firenena malagasy